maro karazana goût aminazy tsara loatra zamana aminazy jutsika jiaby bonjour manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Notendreny sampandrarany firenena mikambana misahana ny ponina ho masevo momba ny herisetra miankina amin'ny saranga ny vadiny ny filohan'ny repoblika Mialy Rajoelina. Io no nivotra nandritra ny fanamariana ny 17 taona ny UNFPA tetsy Anosy omaly. Maro ireo tamberina andraikitra tokony ataony solombavambahoaka amin'ny vahoaka eny anivon'ny distrikany fidy azy. Ararotiny ireo olombafidy anefa ny tsy fahafantarany olom-pirenena ireo tamberina andraikitra tokony ho ataony hoy ny Transparency International. No tanterana androany ny fivorimbe fanao isan-taona ho an'ny fikambanana vehivavy malagasy miaramiainga. Ho tohizana ary ho atsaraina hatrany ny asa fanasoavana ny vahoaka ary hitatra amin'ny sehatra vaovao. Tamin'ny iray ora sy fefany teo eo andihana lehilahy miisa 4 no nanatona sy nanambana basy ary nibosesika hiditra tao anatin'ny fiara Ben Brinks izay andehanao chargement tao amin'ny Gap BNI teny amin'ny Jovena Amoron'Akoho na bypass. Lavy ny mpitandro ny filaminana ny roa tamin'ireo jiolahy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Soudan, nametra-pialana ny lehibe ny sampandraram-pitsikilovana Soudanais taoriny ny fametra-pialana ny filohan'ny filakevitry ny TAF ao anatin'ny fitondrana tetezameta. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV amin'ny ity hariva ity ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany ialana tsiny kely noho ny fahatarana anomboantsika azy avy hatrana ary notendreny ny sampandarany firenena mikambana ho masovon'ny masoivony momba ny herisetra ny vadiny filoham-pirenena Mialy Rajoelina. Io no nivohitra nandritra ny fankalazana sy ny fanamariana ny 17 taona ny UNFP tetsy Anosy omaly. No mafisiny tamin'izany ny fahavononany sy ny fahavitriany ampitsahatra tanteraka izay endrika herisetra mianjady amin'ny zaza vehivavy izay na ilay hoe zéro tolérance. Raha vetrany ary ny fanadidina. Resy lahatra amin'ny fahavononana sy ny dingana vita ny vadiny filohan'ny repoblika Mialy Rajoelina momba ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny zaza amam-behivavy ny sampandrarany firenena mikambana misahana ny ponina na ny UNFPA voatendry ny tirafitra iraisan'ny pirenena ity ho masovohy ny momba izany ny tena nomaly. Nanaitra anay ny antso ny afatra sy ny fahavononanao hiady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny fanafoanana tanteraka ny herisetra miankina amin'ny saranga. Tokony atao lahara-pahamehana ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny zaza amam-behivavy indrindra aty Madagasikara izay ahitana tara 170 isan-jato. Tsy niteny fotsiny ianao manoloan'izay fa nitoroka sy nandray andraikitra avy hatrany. Io indrindra no antony anoloran'ny sampandrarany firenena mikambana misahana ny ponina mari-pakasitrahana anao manokana ary mangataka anao ampanajana izahay mba ianao ny mpitarika anay amin'ny ady amin'ny herisetra miankina amin'ny saranga. La lutte contre les violences basées sur le genre. Namafisy ny vadiny filohan'ny repoblika nandritra ny fandraisam-pitenenany ny fahavononany ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny zaza amam-behivavy. Ankoatra ny fanentanana amin'ny fitorohana isy ny fiara-miasa amin'ny polisy misahana ny zaza tsy ampy-taona sy ny heloka mamoha fady, ny fametrahana borgady mandray fitarainana sy miany vehivavy eny fotony sy ny maro hafa. Ma mission d'ambassadrice. Amin'ny mahamasoy voahy atambatro ny heriko sy ny ezaka anatratrarana ny tanjona isan'izany ny fametrahana lalàna momba ny herisetra miankina amin'ny saranga ny fampiarana ny sazy entitra tsy anekena ireo endrika herisetra na ny zéro tolérance tsy kely soroka ao ary anao izay tratrako amin'ny fanamafisana ny fiara-miasa anatsarana izany omena sehatra ireo manana fasahiana hitoroka ny trangana herisetra ary hitondra teny ao ho an'ireo izay tsy sahy sy trotraka ny avizanana vokatra izay herisetra samihafa izay. Amaranako azy isorako ny fanapahan-kevitra entitra sy ampamendrena ny raisin'ny vadiko tamin'ny fampodiana ireo vehivavy malagasy ny asa tany Koety. Tsy hoe tafiditra anatin'ny firenena manitra indrindra Madagasikara ka mananjo sy fahefana hanimbazimba ny zo sy ny maha izy azy ny firenena hafa.
ses valeurs. Tsy maintsy andraisana fepetra ny herisetra mianjady amin'ny zaza amam-behivavy izay miendrika asa ny terivozana sy fanandevozana moderna toy ny trangana azo ny vehivavy malagasy tany Koweït, Liban sy Arabia Saodita hoy ny filohan'ny Repoblika. Nankasitrahany tamin'izany ny fahavonona ny UNFPA hifanohana amin'ny Madagasikara, mifanindran-dalana amin'ny vinany filoha ao anatin'ny IOM indrindra ny teboka andrasana amin'ny fitondram-panjakana anatin'ny tatitra navoaka ny UNFPA. Je me suis engagé. Isan'ny atao laharam-pahamehana manokana ary nambarako nandritra ny fanolorana ny politika ankapobe ny fitondrana ny volana janoary, ny fanatsarana ny fanabeazana ho an'ny rehetra, ny zony rehetra hisitraka ny fahasalamana ary ny fahazahoana asa mendrika. Fotoana izao ametrana ny paikady mazava hitadiavana ny tsaratsara kokoa an'ny malagasy indrindra ny zaza amam-behivavy. Ampitomboana manokana araka izany ny teti-bolan'ny ministera miany sosialim-bahoaka. Tokony omeko ireo mpiara-mombonantoka ara-teknika maro samihafa fa hojerena ireo teboka takiana anatin'ny tatitra momba ny ponina navoaka ny FNUAP ary atao ny ezaka isian'ny fampandrosoana izay efa miainga ary TGV no mitarika izany. À la tête, un TGV. Omaly no tontosa tetsy anosy ny fanamariana ny 15 taona ny UNFPA sy ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny fanjakana malagasy. Ny tatitra momba ny poniny eran-tany ho an'ny taona 2024. Ho amin'ny Madagasikara, ny tokony hanaovany fitondram-panjakana hiezaka hanatsarana ny fahasalamana, indrindra ara-pananahana no isan'ny songadina, indrindra manoloana ny fianaky ny aretina sida, toy ny tranga voamarina miisa 720 ny taona 2024. Izay ny teny Anosy Omaly fa androany kosa dia nisy ny fametrahana ny vatofototra ho an'ny fanamboarana ny RN mampitohy ny Voemara sy Ambilobe izany ary mampitaina amintsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao moa ny andinindininy sy ny ampahany mahakasika izay fa izao kosa naraka avetrany isika ny mahatonda tsoratra sasanangy samy hafa ary tanteraka ny fampanantenana pokaty sy ny asa avetrany ary asa azo tsapaitanana no takiny vahoaka amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao ary efa nilaozan'ny toetrandro izany kopakambava izany ary antsika ary mahatonda tsoratry Andry Rarson. Nosy niavana ny 20 aprily ny famatsimbola ny fanamboarana ny lalam-pirenena RN5A mampitohy ny farsy Sava sy Diana. Lalam-pirenena izay nataon'ny mpitondra maro ho fitaovana politika hatrany ka rehefa vanim-potoam-pifidianana dia nanaovana lanonam-panomboana asa izay tsy nahitana famatsimbola akory fa famitaam-bahoaka tsotra izao. Ankehitriny tsy nofitsony tsy kobakambava. Eo am-pelantanana ny vola, rosa avy hatrany ny asa fanamboarana. Hivoaka ny vokatra ho afa-pasiranana ny maro. Ny fahaiza mikojakoja sy ny fahaiza manaja ny asa vita no sisa andrasana amin'ireo mpisitraka. 20 taona aty aoriana natomboka ny asa fanarenana ny lapan'ny Besakana, isan'ireo ravan'ny afo. Tsy honohono intsony fa ny filohan'ny Repoblika mivady no hiantoka ny lany rehetra amin'izany. Ho faranana amin'izay ihany koa ny fanarenana ny rovana Manjakamiadana, asa vetrany fa tsy akandasitra. Atomboka tsy ho ela ny Tanamasoandro, ny miamisy ny fototra-avitrasa maro samihafa. Efa hita ihany koa ny famatsimbola amin'ireny hoy ny filoha. Taona ny fanomboana ny asa goavana anatin'ny velirano nataon'ny filoha tamin'ny vahoaka ity taona ity. Taona iray na roa no avy, Madagasikara tsy mena mitaha ary ho fitaratry ny fanorenana aty amin'ny ranomasimbe Indiana sy Afrika no hijoro. Orearianiza moa tsy ho iza fa isika menakavy. Sasanangy samihafa tokoa ny fampanantenana tsy misy sy ny asa mivaingana vetrany. Fotoana ny fanorenana izao any Madagasikara ko atao sanatria raha isika anaterakira indray no ilaza ho tsy mahay mihira sy amalankira. Maro ireo tamberina andraikitra tokony ataon'ireo solombavambahoaka eny amin'ny distrika ny fidy azy ireo tsirairay avy ararotin'ireo olombofidy nefa tsy fahafantaran'ny olona izay andraikitry ny tamberina andraikitra tokony ataon'ny solombavambahoaka izay hoy ny Transparency International. Raha itsika fanadihadiny ny olona sainy. Fanomezana ho an'ireo vahoaka sahirana, toana ara-tsakafo, fizarana fitaovana ho an'ny mpianatra. Ireo amin'ny ankapobeny no hita eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana solombavambahoaka izao. Maro ireo kandida rehefa ho tonga ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra no hanome fampanantenana ho an'ny vahoaka. Misy ireo fitsipika ara-pitondran-tena izay efa voarakitra ao anatin'ny tokony homena izay iarahana amin'ireo ankolafo kely maro eto amin'ny firenena.
samy manana ny andraikiny na ny solombavim-bahoaka na ny olom-pirenena raha ny nambara ny firaisamonim-pirenena Transparency International. Le izy aloha zany tokony hoe ho tanterahany aloha ireo zavatra nampanantenainy any olom-pirenena tsirairay avy. Ho an'ny député moa zany zao dia hoe hiezaka izy andany sy ampandaniny lalàna zay mifanaraka amin'ny tombotsoan'ny olom-pirenena. Zay zao dia efa anankiray. Fa rehefa vita ihany koa izay dia hiezaka hiteny hoe zao no nataonay dia zao mbola zavatra ho ataonay zao tsy vita. Zay le resahana foana hoe mangarahara fa tsy vitany hoe ao fotsiny ny député dia tsy manao inino ao fa tsy manangan-tanana. Fa ny olom-pirenena tsirairay avy dia mananjo afantatra hoe inona ny zavatra vita aiza ho aiza tsika zao amin'ny resaka asa, amin'ny resaka fandaniana lalàna, inona ny lalàna efa vitsany ny olom-pirenena mahalala hoe lalàna ohatrany ahoana ny laniana tao na lalàna ohatrany ahoana ny tsy lany tao. Fa zany tsisy mampafantatra dia zany anisan'ny mampafantatra an'izany ny asan'ny solombavambahoaka hoe nisy lalàna ohatr'izao ny lany, nisy lalàna ohatr'izao tsy lany. Ijoro ny fiarahamonim-pirenena ampatsiahy ampaneno lakilosy raha manadino na mini manadino ireo tamberina andraikitra tokony ataony amin'ny olom-pirenena ireo solombavambahoaka raha ny fanazavana hatrany. Ny olom-pirenena ihany koa ankilan'izay amin'izao fotoana izao tokony miezaka ny ahafantatra ireo kandida tsirairay avy mirotsaka eo anivon'ny distrika misy azy. Eo ihany koa tsy anaiky hovidiana amin'ireo karazana fanomezana maro samihafa fa ijoro amin'ny heviny hifidy izay olona hita fa hisolo vava ny vahoaka rehefa tonga eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Azoto anefa ny adidy mba tsy hibaby ny safidin'ny hafa fa hifidy ny alatsinainy fa 7 volana Mey izao fotoana anatanterana ny fifidianana solombavim-bahoaka eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara. No tanterana androany kosa ny fianambe fanao isan-taona ho an'ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga ho tohizana ny ezaka natao ary ho atsaraina ary ihany koa ezahana hitatra amin'ny sehatra vaovao nandritra ny fiaonana moa dia nisy ny fizarana traikefa nisy ihany koa ny fizarana mari-pakasitrahana sy ny fifidianana ny filoha vaovao sy ireo mpikambana mandrafitra ny barao nasionaly ny fikambanana. Arahoary ny andinidiny sy ny fanadidina makasika izay. Toy ny fanao isan-taona teny ankerana no nanatanterana ny fivondrom-be nasionaly ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga ho an'ny taona 2024. Nahitana solotena avokoa ireo avy any amin'ny faritra, ahitana ny VMMM. Nandrafitra ny fiaonana ny fanaovana tatitra ny zavabita, ny fametrahana vina ho an'ny hoavy ary ny fifidianana ny filoha vaovao sy ireo mpikambana eo anivon'ny barao nasionaly ny fikambanana. Ny asa sosialy, fanasoavana ny mpiarabelona amin'ny lafiny rehetra no nahafantarana ny fikambanana hatr'izay. Ho tohizana ny ezaka, hoy ny filohan'ny fikambanana teo aloha. Ny fitantanana teo aloha zany hoe ny taona 2024 zany misy ny asa izay efa fatao, asa sosialy fataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Ao anatin'izay ny fampianarana mamaky teny sy manoratra na ny alphabétisation ho an'ny olon-dehibe zany. Tao ihany koa ny fanohizana ny fivarotana ny fitaovam-pianarana mora. Zay efa fanao isan-taona ihany koa izy io ary mbola nitohizana hatramin'izao. Dia misy ihany koa reny fanaovana famorana zazakely fobe isaky ny fotoanan'ny ririnina. Eo ihany koa ny eny amin'ny toeram-pianarana misy an'ilay fandokoana tableau zay asa sosialy koa ataon'ny fikambanam-behivavy malagasy miara-miainga izay fatao isan-taona ihany koa zay. Ankoatra ireo asa sosialy nafantarana ny fikambanana hatramin'izay, isokatra amin'ny sehatra hafa ihany koa ny fikambanana amin'ity taona 2024 ity. Ohatra amin'izany ny fitsaboana izay efa nisy ny fanokafana dispensaire. Na izany azy, tsy adino ihany koa ny fijerena manokana ireo mpikambana izay ezahana nerana ny nosy raha ny fanazavany ny solitenan'ny filoha ny fikambanana vaovao avy any ny Tomasina. Programme anasany zany ampiroboroba ny fikambanana VMMM manerana ny Madagasikara izay efa natomboka, efa districta maromaro zao efa mitsangana dia aniditra n'iny manerana ny districta, ny commune ary ny fokontany rehetra manerana ny Madagasikara. Dia ny faharoa anampy ny vehivavy izay efa ao anatin'ny fikambanana mba ampivelatra ny mahavehivavy aloha anoro arakevitra mba andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Nandritra ny fiaonana, nisy ihany koa ny fizarana mari-pahaizana ho an'ireo nanaraka fianarana mamaky teny sy manoratra. Taorian'izay, niroso tamin'ny fiaraha-misakafo sy fiaraha-mifaly ireo rehetra nanatrika ny fiaonana. Raha tsy hivina hatrany, ny fanasoavana ny mpiarabelona ny tanjon'ny fikambanana ary samy resy lahatra ny mpikambana rehetra ao amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga
fa tsy misy fampandrosoana vanina raha tsy misy ny fanampiana sy ny fanomezan-tanana araka ny anaran'ny fikambanana miara-miainga ho an'ny fampandrosoana. Pejy ny fampianarana kosa indray izay tafiditra ao anatin'ny vinan'ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara fohy be toerana fanofanana arakasa iray nosokafana ao amin'ny faritra Vakinakaratra vokatry ny fiarah-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny marokanina izany. Afaka 3 volana no ho vita ny asa raha ny fanazavana. Arao vetrany ary ny mandindiny makasika izay. Centre de formation professionnelle na fohy be mpanofanana arakasa momba ny fandrahoana sakafo, fanamboarana trano sy ny maro hafa, ireo no isokatra tsy ho ela eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Tetikasa iray vokatry ny fiarah-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny gouvernemanta marokanina. Ça renforce forcément, on va dire, le tissu de formation local. Izy ity dia toeram-panofanana arakasa isokatra tsy ho ela eto Antsirabe. Ny antony nanaovana azy dia eto ny hanomezany tosika indrindrindrindra ireo tanora eto amin'ny faritra, tsy voatery hiakatra any an-drenivohitra izy ireo vo afaka hanofo fahalalana. En place, il y a tout pour encourager les investisseurs à créer d'autres projets et créer de l'emploi pour ces gens-là. Tsy ny faritra Vakinakaratra irery ihany no azo tombony amin'izao tetikasa izao raha ny fanazavany ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Antoka iray amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fampianarana manerana ny Madagasikara izao asa izao. Tsotra angambany ary mety azontsika tsaina hoe ny alebean'ilay fototrasa izay hitantsika teo ary tafiditra tsara ao anatin'ny ataoko hoe fampitomboana sahady ny zavatra afaka apetraka sy omena eto amin'ity faritra ity zany eo amin'ny lafiny fampianarana. Amin'ny fampianarana teknika moa izany dia ataoko fa tombony lehibe zany ny fahazahoana io satria na ny mpianatra hiditra ao dia mahatratra anarivony ary izay zany dia ataoko fa fotodrafitrasa ohatran'io dia azahoantsika tombony lehibe satria tena tsy vitan'ny trano fa ny fitaovana rehetra ao anatiny misy hatramin'ny dortoara ianaran'ny mpianatra raha hipetrahan'ny mpianatra ka ny fiarah-miasa zany zay efa fiarah-miasa voasorotra io amin'ny asa zay tanterahan'ny filoham-pirenena dia ny ministera zany amin'ny ministera miahy an'ireo ataoko hoe enseignement éducation nationale sy ny enseignement technique et professionnel dia ataoko fa misy tombony be ny fafana mahazo zavatra ohatran'izao. 20 tapitrisa euro izay ny teti-bola entina manatontosa izao tetikasa izao. Afaka 3 volana no vinavonaina ho vita ny asa raha toaka ny 700 ny asa no vita hatreto. Tonga nitsidika ny jery ny fizotry ny asa fanorenana ny ministra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Faraka nefa natsidika teny ambolohany dia natomboka androany ny asa fanomboana ny asa fanamboarana ny lalana izay mampitohy ny Ambilobe Voemara izay nampitaraina ny mponina antaonany maro izany. Natomboka ny asa nidina tany an-toerana araka izany ny filohan'ny Repoblika sy ny ministry ny fanadiriana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy miaraka amin'ireo mpiara-mombona antoka maromaro nanatrika izay fanomboan'ny asa izay arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary ny fiadidina ny Repoblika. Tsy mitsaha miasa ary manomboka ireo asa rehetra tafiditra anatin'ny velirano nataony ho an'ny mponina ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina. Ho an'ny mpiadraikitra rahany masovoiny sinina mahomby ny fomba fiasan'ny fitondrana ankehitriny ka niteraka ny fatokisan'ny gouvernemanta sinoa any Madagasikara ka mitondra amin'ny fantanterahany asa goavana ho an'ny tanindrazana toy izao. Dimanche dernier, le 7 avril, nous avons assisté à la cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction de la voie express. Vao ny alady 7 aprily teo no nanatrika ny fametrahana vato fototra fanamboarana lalana mampifandray ny serana tsambony Tomasina sy ny lalam-pirenena faharoa niaraka tamin'ny andriamatoa filohan'ny Repoblika zahay tany Tomasina. 3 andro monja taorian'ny verenany tao Antananarivo dia niantsony masoviny sinina andriamatoa filohan'ny Repoblika ny amin'ny anaovana soniny fanarahana lasitra ny amin'ny anamboarana ty lalam-pirenena fahadimy ity ary 3 andro aty aoriana indray dia indreto zahay eto Ambilobe miaraka amin'ny filohan'ny Repoblika hatrany manatrika ny fanomboana ny asa. Andriamatoa filoha mankasitraka anao zahay amin'ny fomba fiasanao aingana no sady mahomby ka natongavana amin'izao fanomboana ny asa androany zao misaotra anao. Nous vous devons ces remerciements pour votre poussée rigoureuse et efficace que le projet arrive à son point de départ aujourd'hui. Merci. Miasa ho an'ny vahoaka ny fanjakana ary miara-miasa amin'ny vahoaka.
ho an'ity asa goavana dia goavana ho atomboka ity miantso amin'ny fanoloran-tanana mba anafaingana ny asany minisitra tompona andraikitra misahana ny asa vaventy. Lalana zay mirefy raika amin'ny 50 amin'ny 100 kilometatra ary misy tetezana 5 zay tokony ho avoizina tanteraka ary 10 hafa zay tokony ho antsaraina. Maro ireo tetikasa zay ho atao manaraka nyity tetikasa ity. Isan'izany ny fanatsarana ny manodidina ny lalana. Mirefy 8 metatra sy tapany ka hatramin'ny 12 metatra ny sakan'ny lalana. Ka midika zany fa misy fiaraha-miasa angatahana amintsika tompon'andraikitra tsirairay avy ny amin'ny famahana ny sisin-dalana rehetrarehetra. Misy vahoaka trano eo amin'ny 300 no voakasika ny tetikasa ho atao araky ny lalàna ny fanatanterahana an'izany ka mangataka antsika rehetrarehetra tompon'andraikitra ty atoerana sy vahoaka mba handray anjara ary fanometanana mba hanatanterahana ny asa atsakany sy andavany mba tsy hisiany ny fahatarana. Asa aingana nefa manaraka ny fenitra tokony hoarahana no sady ahatra raha teo napetraka. Tafiditra anatin'ny fanatanterahana ireo velirano voasoritra ho politika akapoben'ny fanjakana ankehitriny. Mba ho pont manara-penitra mba tsy ho lasan'ny rano tony. Izay ny vahaolana rosony mitondra ho an'ny fanamboarana ny lalana mampitoy ny Ambilobe sy Voemara fa olana kosa ho an'ny mpivarotra manodidina ny 20 eto Antananarivo renivohitra ny tsiadana tamin'ity androany ity. Antony nahatonga azy ireo ny lanja sora-baventy manahy mafy izy ireo ny esorina amin'ny toerana lasan'olon-tokana ny tany ary tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny arabe izay miazo an'ny mozole raha ny fanazavana. Arahoary ny fanadihadiana. Misy raha tsy mazava hoy ireto mpivarotra izay nilanja sy nametaka sora-baventy teo amin'ny toeram-pivarotany androany. Fanontaniana petraka izy ireo ny hoe inona ny tena zava-misy marina manoloana ny tany. Ny volana Desambra 2024 misy taratasy milaza fa efa lasan'olon-tokana ny tany. Ny volana Martsa 2024 misy taratasy mazava ihany koa milaza fa any komunina Antananarivo renivohitra ny tany. Dikan'ny tany izay ivarotanay. Izay misoratra mazava tsara amin'ny tany commune urbaine Antananarivo. Izay midiny commune urbaine Antananarivo tamin'ny 1976 tamin'ny 1978 ny fiainan'ny commune ny tany. Izay dia naka fandefy-tany géomètre sermonté tamin'ny fotoan'andro tamin'ny 25 novembre 2011 io ny convocation tamin'izay fotoana nanao rétablissement de borne. Dia namoaka ny géomètre tamin'izay fotoana izay ny tany dia mavomavo zany ny tany commune dia misy ny tsenanay ity faritra misy ny tsenanay ty route miakatra makany amin'ny Fort du Seine ty le ivetsahantsika ity io ty zany plan taloha io ohatriny tsara io conservateur ny tao amin'ny domaine tao amin'ny topo ty zany tsy mitovy mihitsy amin'le plan ty fa lasa niva be le izy. Dia misy menamena hoe limite de propriété dia tsy ny arabe miakatra. Manontany tena araka izany ireto mpivarotra izay efa manana karatra mampivarotra azy ireo ireto ary ny commune nametraka azy ireo eto an-toerana. Manodidina ny 20 izy ireo ary manahy mafy ny esorina tamin'ny toerana nahazatra hatr'izay. Tsy ny toeram-pivarotana ihany raha ny fanazavana ny voafaritra, tafiditra ihany koa ny lalambe. Mangataka ny tompon'andraikitra sy ny mpitondra fanjakana izy ireo, indrindra ny ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mba hijery akaiky ny tena zava-misy marina. Ny commune izay efa nandrenesana fitarainana maro amin'ny resaka tany sy ny toerana ahitana mpivarotra tahaka izao. Nitanterahana androany teto amin'ny Cool TV ny casting voalohany amin'ny Maman Super Chef télé-réalité izay karakarain'ny Cool TV no izy ity anomanana ny fetiny reny. Fa mialohan'ny anoizatsika ny fampalalam-baovao dia isento kely amin'ny alalan'ny ireto dokam-barotra ireto sika aorian'izay dia iverina eto iresaka ny fanafiana ny tranga teny Ambomanambola, iresaka ihany koa ny vaovao sosialy sy ny vaovao ara-panatanjahantena sy ny maresaka avy any ivelany Andawary. Bonjour. Bonjour. Petit miss fangala eta eta
Vitamine lebe na zaza. Jus en poudre en sachet. Dans riche en vitamine C. Bonjour. 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 Mampatanzaka. Zem suta samba samba cha. Bonjour. Bonjour na rewe. Bonjour. Bonjour. Maru karazana gu amnas. Salalo tazamia lamnas. Jutika diabe. Bonjour. Kifener efa mampietsi-po. Kifener ny fotoana mamy. Kifener efa mandona. Kifener efa misosa be. Kifener efa mafy. Kifener ny mizary. Kifener efa malagasy. Kifener efa maharitra. Kifener ikif. Efa misy eto Madagasikara ny finday intelligent 4G amin'ny vidiny 79 000 ariary monja. Tonga avaingana eny amin'ny Telma Shop akaiky anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matishiao be. Sardine trésor. Mety bera miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. And worse. People are dead. It's my fault. I know what it's like to grow up mad. Jealous, hungry, scared. I didn't want that for you. You can be better than me. Raha izany dia amin'ny sivy latsaka folo moa no anarahantsika iny horonan-tsary teo iny fa anohizantsika ny fampahalalam-baovao tokony ho tamin'ny 2 ora sy fahefany teo eo andian-jolahy misy 4 no nibosesika nanambana basy ary nibosesika nanafika ny fiaraben'ny Brinks teny amin'ny Amtsovena bypass tamin'ny ora tolakandro teo moa zany tamin'ny 2 ora sy fahefany teo eo lavo ny bala ny roa tamin'ireo jolahy ireo arahivatrany ary ny fanadidiny. Tahaka izao raha fitinina ny tranga fanafiana teny Amoronakona bypass ny tolakandro teo tokony tamin'ny 2 ora sy fahefany. Nisy fifanosiana tamin'ireo jolahy izay niezaka ny mpisesika tao anatin'ny fiara sy ny mpitondra izany. Tahitra tamin'izany ireo zandary avy amin'ny EP3 FIGN izay teny an-toerana namitahiraka ihany fandrimpahalemana sy isoroka izay ratsy mety iseho amin'iny faritra iny. Nitifitra avy hatrany ireo zandary iarovana io camion io. Lasa ilay camion, tafatsoaka ireo jolahy ka nisy roa voatifitra ary namoy ainy. Tavela ny moto izay nampiasainy ka nogazana. Nisy basy PA ihany koa sarona teny amin'ny ray tamin'ireo jolahy lavo miaraka amin'ny bala maromaro. Vory aingana teny an-toerana ireo zandary maromaro avy amin'ny brigady Ambohimangakely sy ireo avy amin'ny groupement Analamanga mpanao opération Papango ka lasa niparitaka ny ely ny karoka ilay nalehan'ny camion. Tany am-piandohana, voalaza fa lasan'ireo jolahy na hoe détourné io camion io. Fotoana elaela taty aoriana, niantso ny tompon'andraikitra avy amin'ny société Brinks fa efa tody soamantsara tany amin'ny fohibeny io camion io ka tsy nisy nipika ny volanentiny na ariary azy. Tsy nisy nanay ihany koa ny mpiasa. Raha ny fanazavana, noho ny fahatongavana aingana sy nefa fisiany zandary teny an-toerana no tsy napahomby ny fikasan'ireo jolahy andrompa ny camion ny Brinks. Zandary mpianatra arahana, zandary stagiaire no nifanehatra tamin'ireo jolahy voalohany. Manoloana ny tranga tahaka izao, manentana ny mponina trano ny mpitandro filaminana mba ilaza raha misy tranga mampiaya eny anivo ny fiarahamonina. Tsy misy afa-tsy ny fifanomezan-tanana eo amin'ny roatonta
no ahafana mamerina indray ny filaminana eto amintsika. Fantanena mipetraka ny hoe fanabeazana olom-pirenena aiza ho aiza isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina very ny soatoavana malagasy ny fitiavatena no manjaka tsy misy intsony ny fifanajana inona no entina anarenana izany ary inona no mahatonga izany. Ireo teboka ireo no isany hitondram-baliny ao anatin'ny fandarana alalino rahampitso eto amin'ny Cool TV. Ary avy hatrany ary ny sombony na ny ampahany amin'izany. Isan'ny tsikaritra eny anivon'ny fiarahamonina ary tozary tsy mataitra ny olona intsony ny fahitana olon-dehibe mitondra enta-mavesatra ka tsy misy tanora mandray na manampy azy mitondra izany. Eo ihany koa ny tsy fiaraban'ny izandry olona intsony ny zokiolona, ny fahitana vehivavy bevoka na ray aman-dreny mipetraka eo amin'ny strapotin ny taxi be raha ny tanora maitsy volo no mipetraka amin'ny seza misy fiankinana. Tsy tahaka izany anefa no nahafantarana andra-malagasy fa iny olona mandala ny soatoavina sy fatrapandala ny fihavanana fa ihany koa mametraka ny olon-dehibe sy ny vehivavy amin'ny toerana maizy azy. Mitsimbadika ny zava-misy ankehitriny, fikorontanana no misy eny anivon'ny fiarahamonina. Lafin-javatra maro no nahatonga izany raha ny fanadihadiana natao, eo ny lafiny ara-tsosialy, ny ara-politika ary ny ara-toekarena sy ara-kolotsaina. Ny soatoavana malagasy anisany voalohany dia ny fifanajana. Fifanajana zany manomboka amin'ny atao fanajana hoe manaja ny tenanao ianao, manaja ny mpiray-monina aminao ianao, manaja ny asanao ianao, manaja ny tontolo iainana ianao, manaja fa nga misy manaja tsony zao. Manahoana ny fako eto Antananarivo, manahoana ny loto, manahoana ny tsy fanarahana dalàna, ny trottoir tompoko natao an'ny mpandeha tongotra fa tsy ho an'ny mpivarotra, ny arabe natao an'ny fiara. Inona zavatra misy eto Antananarivo? Ny olona indray no eny amin'ny arabe, ny mpivarotra ny eny amin'ny trottoir fa madika daholo ambony ambany. Aiza ny fampifehezana? Rehefa tsisy fampifehezana, tsisy fanajana. Manomboka angela izy. Ny satria raha moa dia tsy mampaninina azy misy, mandeha amina tomobila tsara tarehy zao anao dia manipy hoditra akondro, manipy fako eny an-dalana. Ny tomobilinao raitra dia raitra fa ny fihetsika ao ambany dia ambany. Zavatra misy zany. Ary zany zay amin'ny zavatra madinika ange ny tsarana ny olona. Rahampitso ariva araka izany eto amin'ny Cool TV no anarahanao ny fandarana alalino fa nahitana fianana kosa ny vidiny arina fandrehitra amin'ireo mpamongady taorin'ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ny atrehana ny fahavaratra ity. Mbola iena hatrany izany ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina, fotoana ihany koa mabetsaka ireo mpisehatra any anaty ala raha ny fanadihadiana natao. Ary avy hatrany ary ny fanadihadiana. 5,000 sy 2,000 ariary hatramin'ny 7,000 sy 2,000 ariary no amarotany mpamongady eto amin'ny Pasika ny arina fandrehitra ray gony amin'izao fotoan'izao. Nahitana fienana izany ho arina tamin'ny fotoanan'ny orana nandritra ny 3 volana voalohany andohan'ny taona izay tsy nisiany arina fandrehitra hatrany am-potony. Ito io fienana io anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina raha ny fanazavana azo. Efa avy zany ny ririnina efa manomboka miamora indray zany vidina charbon satria efa hiditra koa zay ny abaratana. Zany hoe amin'izao zany dia mila vary zany ny olona dia sisy ny charbon amin'izao. Dia tena sahirana be mihitsy izao na efa mahita charbon. Nefa ty izao dia mbola mora ihany ny vidanana zareo anazy amin'izao. Nefa na rehefa avy ny amin'ny ririnina iny, amin'igny izy maro. Satria miasa indray zany izy rehefa tapitra ny filana zareo vary dia lasa mora ny charbon satria betsaka ny manao charbon agnaty ala amin'izao. Sady ny ala koa zao efa manomboka efa ho tapitapitra dia tena matramatra ny charbon satria ny efa masiaka ry zareo amin'ny ala. Ireo mpivarotra Tsinjara no tena manjifa ny arina fandrehitra eto. Hatramin'ny 5,000 sy 4,000 ariary kosa no andafosany izy ireo ny arina fandrehitra ray gony. Le polivra zao tena paka eto any aminay dia reny mpivarotra reny tsinjanotsinjany kiraikiray reny dia mpivarotra angros ohatran'izay dia menay raha ohatra izao le mpivarotra angros dia menay 5,000 sy 2,000 fa na ohatra raha kiray dia 7,000 sy 2,000 miaraka amin'ny gony. Zareo mivarotra any an-tsena dia malafo amin'ny 5,000 sy 4,000 fa nay izany mamatotra 9,000 sy 2,000. Anisan'ny mamatsy arina ny tsenan'Antananarivo sy ny manodidina ny faritry Fianarantsoa
raha toa ka isan-kerinandro no angalan'ireo mpamongady entana teo aloha lasa indray mandeha isan'ny tapabolana zany ankehitriny no tsy fisian'ny arina mandidina ny 700 hatramin'ny 500 isa no zakan'ny fiarabe iray tonga etsy Ampasika iverina itompo ny fifamezivezena tao anatin'ny ririnina izay mabetsaka ny vokatra. Lafiny kolotsaina kosa nisokatra nanomboka homaly ary tsy farana raha tsy ny fahafolo ny volana me ho avy izao ny fampiratiana ireo sary hosodoko ataon'ny Maheva sy Lary eny amin'ny Tambo Hotel Ambodivona. Izy mirahavavy ireo izay manomboka manana ny toerany amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha ary ao atao anatin'ity fanadihadiana ity ny sombin'ireo asa tanana ireo. I Maheva rehefa manao sary dia sary momba ny fiainany foana ny ataony dia anisan'ny zavatra tena tiany soavaly satria mitaingy soavaly koa izy dia tantarana soavaly au galop izy ity zany dia milaza tantaram-piainana ihany koa hoe mihazakazaka ny fiainana mihazakazaka ny tantara fa ao anatin'izay zavatra izay misy hoe mety misy zavatra sarotra donc le maizina fa ao anatin'ny maizina io misy lesona tsara foana azo raisina ary ny fitiavana ny aina sy ny iotra ambony lavitra foana satria no mazava mandresy foana dia indraindray zany mety hoe manana fahasarotana tsika na misy zavatra mampahory ao anatin'ny fiainana fa ny fitokisana fa tsy maintsy tafavoaka ny fitokisana fa rehefa mikiry ianao dia mahazo zavatra tsara tarehy dia izay anisan'ny hoe tia Mustang ity ny collection nataon'izy miravavy zany hoe collection mazava fa dia rise up izy amin'ny teny anglisy hoe mihoatra ianao amin'ny fiainana dia tafavoaka foana. Isan'ireo tanora malagasy manan-talenta eo amin'ny fanaovana ireny sary hosodoko ireny Maheva sy Lary. Efa taona teo eo izy ireo no nisehatra teo amin'ny fanaovana sary hosodoko. Fanehoana fihetseham-po fa ihany koa fampitana hafatra amin'ny mpiarabelona ny amin'ny tokony hampanjakana hatrany ny fihavanana sy ny fifanajana na eo aza ny fahasarotana iainana amin'ny andavanandro. Fankahirezana amin'ny tsirairay ny amin'ny tokony hitrakana hatrany na inona zava-mitranga. Fanentanana ny tsirairay hiaro ny tontolo iainana. Ireo amin'ny ankapobeny no hevitra finosiny ireo asa tanan'izy miravavy. Za manokana aloha mampiasa acrylique surtout sur carton plume ohatran'izany satria maivana le izy fa indraindray za mampiasa plâtre rehefa tanao zavatra en 3D zany déjà le izy amin'ny fond mainty zany hoe ohatrany araka teneniko teo ny thème an'ity exposition ity hoe rise up hoe s'élever zany hoe zavatra nampizalanao na tonga anao hoe mafy androany zany hoe avy any fond noir izy posaka en fait le izy vehivavy milomano avy any ambany dia miakatra any ambony dia ity zany le surface an'ilay rano dia faly izy mahita an'ilay surface. Entina anampiana ireo ankizy sahirana ny vola azon'izy miravavy ireto amin'ny fivarotana ireo sary hosodokony. Ankoatra ny eto Madagasikara, mampiranty any ivelany ihany koa izy miravavy ireto toy ny any Dubai, Paris sy ny maro hafa. Nanomboka omaly ary tsy farana raha tsy mizoma fahafolo ny volana me izao nivarotra fampiratiana ireo sary hosodokony nataony Maheva sy Lary eny amin'ny Tambo Hotel Ambodivona. Izay kolotsaina izay hatrany dia mbola voatana ao am-pon'ny malagasy ny fitiavana fanorona amin'izao fotoana. Ireo efa nahazo taona nareo olon-dehibe no tena voasarika izany amin'izao fotoana izao. Ny mikasika izay indray no hoentina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tsy lefa eo am-pony malagasy ny fitiavana fanorona ary isan'andro tsy maintsy misy foana ny milalao izany eny amin'ny toerana rehetra eny na ankizy na tanora samy liana amin'ity kilalao ity avokoa. Saingy ireo efa nahazo taona ny betsaka amin'ny lalao izany matetika. Raha ny fanadihadiana tsy nahalefy ny fitiavany olona ny fanorona ny firoborobon'ny fanatontoloana. Amin'ny mpilalao fanorona aloha dia efa hatramin'izay no misy foana ary tsy tapaka mihitsy izy io fa mba tiana zany ny abetsaka azy amin'ny hoe mafialam-bolo malagasy, kolotsaina malagasy azy. Tanora dia ny ankizy dia ny olon-dehibe saika ny karazan'olona rehetra zany milalao azy daholo. Eny rehetrarehetra eny any an-trano, any ambanivohitra-trany, any ampitan-dranomasina any ohatran'izay. Ka le ankizy tanora manko mbola tsy fahatongavany zao fa mety hoe arivariva any izy vao tonga na hoe avy mianatra any na ohatran'izany. Tonga milalao na mijery. Manokana fotoana ary hita hoe fohy ny fotoana fa rehefa ankafizinao moa ny zavatra dia
zay ainao mandramasa ka eo amin'ny amroa be folo ka hatramin'ny amroa amin'ny ora aloha de amin'ny andro asaka hoe isan'andro zany misy foana eto. Ny fanorona izay isan'ny fialam-boly isan'ny kolotsaina mitaiza sy makinga-saina. Ankoatra ny fitazaina saina, mitarika ny olona anana fitondratena mendrika ihany koa izy. Maro raha nanambaran'ny mpilalao ireo tombontsoa azo avy amin'ny fanorona. Raha amin'ny lafiny hoe fitezan-tsaina de ilaina izy amin'ny fialam-boly mba ho an'ny tanora mba tsy voana ny tanora hoe any amin'ny ataoko hoe any mbadibadika any na hoe fa raha hita hoe variana amin'io ary izy aloha raha mahita azy variana amin'io toy izay hoe tsy hita hoe ahoana any ambadibadika any zany. De manaraka izany koa no ho an'ny lehibe raha ohatranay zao de fa zatra hoe mba tsy maintsy mba milalao kely zany ianao tsy maintsy ohatrany hoe mandaka baolina zy zalahy de mba hoe io zany ilaina hoe ny olona manao fanorona zany de manana tombontsoa kokoa amin'ny hoe lafiny hoe raha mianatra ianao na mitana birao ianao na manao asa any asa hafa ianao de hita kokoa hoe hita hoe mpilalao fanorona mihitsy ty olony ty. Raha milalao fanorona ianao tsy misy mihitsy zany atao hoe mangala bato zany hoe misotasota lalao zany fa manaika resy rehefa resy ary de efa misy zavatra finosina zao zay. Misy koa ny hoe raha manana dingana ray indray izy manaraka raha pitso hafa noho ny androany raha resy de hita tokoa zany mipotra ny apitson'iny fa niezaka izy arak'izay ady ataon'izay satria misy ady de misy vely izy io de misy fivoarana trany zany. Tsy aivina eto Antaninarenina ny Voasokajy ho toerana ofisialy filalaovana fanorona eto Antananarivo renivohitra. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa taranja baolina kitra totosa omaly ny fisarihana izay hopiray vondrona ao amin'ny kanina 7-20 izay ho tanterahana any Egypte ao amin'ny vondrona be no misy any Madagasikara. Ionina saina no nanao ny fanadihadiana. Eo amin'ny vondrona A ahitana ny Egypte Papetrano, ny RD Congo, ny Ouganda ary ny Zimbabwe. Vondrona B ahitana ny Nigeria, Guinée, Madagascar ary Burundi. Eo amin'ny vondrona C, Sénégal, Algérie, Kenya ary Tanzanie. Eo amin'ny vondrona D no misy ny Maroc, Côte d'Ivoire, Sud-Afrique ary ny Namibie. Any amin'ny vondrona E, Tunisie, Mali, Mauritanie ary Angola. Cameroun, Ghana, Benin ary Guinée-Bissau no any amin'ny vondrona F. Arik'izany dia ifandona amin'ny Nigeria sy Guinée ary Burundi, Madagascar eo amin'ny vondrona B mandritra ity kanina 7-20 tanterana any Egypte ity. Madagascar. Maresaka avy any ivelany any Soudan no amarana antsika ny fampahalalam-baovao nametra-pialana ny lehibe ny sampam-pitsikilovana Soudanais taoriny ny fametra-pialana ny filohan'ny filan-kevitry ny tafika ao anatin'ny fitondrana tetezamita any antoerana. Fandresena goavana ho an'ny vahoaka ao Khartoum izay no nandraisan'izy ireo izay fanapakevitra izay izy ireo izay miandrandra ny fananganana fitondrana ara-dalàna. Arao fanadihadiana eo amin'ny sary ny France 24. Indroa ny ova sady ny mpikamba ny filan-kevitry ny tafika Soudanais ao anatin'ny fitondrana tetezamita tao anatiny 2 andro. Taorian'ny fametra-pialana ny filohan'ny filan-kevitry ny tafika Soudanais Awad Mohamed Aouf Omaly nametra-pialana ihany koa ny lehibe ny sampam-pitsikilovana Soudanais Salagos. Ity lehibe ny sampam-pitsikilovana ity no nitarika ny famiretan'ireo mpitokona volana vitsilasa izay. Ndroso avy hatrany tamin'ny fianianana ny Jeneraly Abdel Fattah al-Burhan ora vitsy taorian'ny fametra-pialana i Awad Ibn Aouf. Raha ny fanazavany, nomeny olona nana ny fahatokisana feno ny toerana, olona manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa, mandritra ny fitondrana tetezamita ary afaka ny amoaka ny Soudan anatin'ny krizy. Tsy mbola fantatra mazava kilany ny antony fametra-pialana i Awad Ibn Aouf, saingy nafaly ny vahoaka zany, ireto faran'izay tsy nijanona ny tokona ny andro no omaly. Raha ny fanazavan'ireo Soudanais, lesona goavana ny voaray, ilaina ny fidinana an-dalambe, ampisehoana ny fitondrana fa ny vahoaka ny fahefana. Lavitra ny lalana nodiavina nanomboka ny volana Desambra hatramin'ny Aprily ho hatrany 20 ka tsy maintsy arodana izay fanjakana salan'izao. Miantso ireo vahoaka no hatrany ny fitokonana manoloana io ny sendika, nitarika ny fihetsiketsehana,
mandra-pijoroany fitondrana ara-dalàna. Ny maresaka iraisam-pirenena iny no mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ary ho amin'ny manaraka indray veloma toboko. Maro karazana go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby. Bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.